Falomerabantsika tsirairay avindray tsy ty alarobia maraina fa 3 volana oktobra ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao any koa amin'ity maraina ity ary mirary anao mba hampitahiana trany mba hampahirezana amin'ny alalan'ny teniny aloha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Jehovah-Andriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny anja sy ny voninahitra ankasitrahanay ny tombo-potoana sy ny tombon'aina izay omenao anay an'io, ankasitrahanay ihany koa izay andray ny teninao izay ankehitriny, ankasitrahanay ny fahatongavanao eo amin'ny tokantranonay tsirairay avy ampahery anay ary ankasitrahanay sahady ihany koa ny ho ataonao izay aloha lalana anay mandritra n'ity tontolo andro ity. Aoka Tompo ianao irery ary no itokian'ny fonay sy itodihan'ny fijerinay amin'anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao tokim-pamonjena ao anatin'ny ady. Ilaina amin'ny Isaia 7:7 manao hoe fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matao hatrehanao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Amen. Aoka esorina ny sakana rehetra tsy ahavonjy ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fanokafana ny ten'Andriamanitra sy ny fampisehoana mazava ny izao ny lazain'i Jehovah. Natao hamirapiratra ny fahazavana satria mandrakotra ny tany sy ny olona tokoa manko ny aizina. Natao hiavaka tsara amin'ny fahadisoana ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra velona. Torio ny vaovao mafaly, torio an-kafanampo manao hoe manana mpahamonjy izay manolotra ny aina isika mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Isy anakatsakana ny fandrosoan'ny asan'ny Tompo, saingy aza matahotra ilay Andriamanitsika mahefa ny zavatra rehetra sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ary mitandrina ny fanekeny dia tena mpiandry tsara izay mikarakara antsika mpitiavana ihany koa. Tsy misy mahasakana ny lalany, tsy toy ny heriny ary izany no mahazo antoka ny fahatanterahany teny fikasahany amin'ny vahoakany. Ny fiangonan'ny Kristy no fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitorenany fahamarinana, nomeny fahefananao asa manokana ary raha matoka amin'Andriamanitra izy ka mankatondidiny rehetra dia hitoetra ho aminy tokoa ny herin'Andriamanitra. Raha milefitra marina amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy dia tsy haharesy azy ny herin'ny fahavalo. Hiposaka amin'ny fiangonana ny maraina mamiratra sy be voninahitra. Raha indray ny ankajom-pahamarinan'i Kristy izy dia hiala amin'ny fileferana amin'izao tontolo izao. Izao ny fotoana tokony hieken'ny fiangonana, ny fahadisoany sy iraisan'ny ina. Ry rahalahy namana sy ranabavy aza vela hisy ampisara-bazana anareo na ampiala anareo amin'Andriamanitra aza miresaka ny tsy fitovian-kevitra fa miraisa ao amin'ny fitiavana, miraisa amin'ny fahamarinana arak'izay hita amin'i Jesosy. Mankanesa eo anatrandriamanitra ka ndrany Jesosy no ento mangataka fanampiana ho ao amin'ny ady izay atao amin'ny ratsy. Mahazo matoky ianareo fa tsy ho very maina izany vavaka izany. Farany dia izao manao hoe miverena amin'ny Tompo ry mpifatotra manana ny fanantenana. Ka tsao ny hery avy amin'Andriamanitra velona, manana finoana tsotra tsy miovaova, mitoky amin'ny heriny sy ny fahavononany hamonjy. Avy amin'ny Kristy no hikorinan'ny renirano ny famonjena ary i Kristy irery ihany no loharan'ny fiainana ho antsika, ho ahy sy ho anao. I Kristy irery ihany no loharan'ny hery ho antsika rehetra ihany koa satria izy no fanantenantsika. Amen. Ry Andriamanitra tiana indrindra mbola misaotra ianao ny amin'izany toko omenao anay izany. Rataka aminao izahay mba ilay hery avy aminao, ilay rano tsy mety ritra mibokiboka ao aminao ho amenao anay tokoa, ka ho entiko ny fahamarinanao, ho entiko ny fitiavanao, entiko ny fanantenana avy aminao ny fiainanay. Ho hitantaratra fa mpanompo izay manana fanantenana ihany koa, izany no irinay amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mihaino izao fandaran'izao
hitombo fanantenana sy hitombo finiavana anao hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro